soava dia avy eo omentsika ny namana mpanao gazety vahiny indray rehefa avy eo aorinan'ny soava. Soava indray maritafika amin'ny gazety telo refy Andriamatora Tsiraka fanontaniana anankiroa ny fanazavanao momba n'ilay fifandraisana amin'ny frantsay sy ny fianakavia-pirenena teo aloha ngamba ao anatin'ny hoe fifandanjakery tamin'ny fotoan'andro hoe nisy ny ady mangatsiaka fa ny fanontaniako mivantana dia hoe azo heverina ve zany fa tapaka ny tadipoatran'Andriamatora Tsiraka tamin'ny frantsay satria fatapatatra ihany ny fanomanana an'izany hoe Didier Tsiraka hiakatra teo anatin'ny fitondràna nanomboka tamin'izy attaché militaire atao anatin'ny masovy malagasy tamin'ny Frantsa. Faharoa na inona kilalao politika tao anatin'ireny fihetseam-bahoaka isan-tsokajiny ireny afaka manaiky fe Andriamatora Tsiraka fa nisy rariny teo amin'ny fihetseam-bahoaka teto Madagasikara na 2:70 na 1:90 na 2:10 na 7:10. Misaora tompoko. Le voalohany hoe tapaka ny tadipoitra rehefa teraka an'iny zazy tsy misy tapaka ny tadipoitra indrindrindrindra fa rehefa adulte ianao fa izay indray tsy mbola fantatra ny tompona andraikitra amin'io tsy fantatra na président Hollande ve nanome baiko na iza dia aorianao tsika mahita hoe inona marina ny zavatra nitranga ny zavatra fantatro fotsiny c'est que c'est la France qui a commencé par dire nous sommes déçus de la candidature de Ratsiraka. Tsy teneniko ny sasany afaka miaro teny izy ka ireo candidat eto an-toerany nahoana tsy reo raha reo ny teny voalohany tsy dia nampaninina loatra fa izy avariny ny tsatsainika hoe tsy ekeny io ndana ny teny amin'ny Sirianina ianao hoe tsy ekeny io fa tsy ty amiko ty ka zany tsy fantatra aloha natapaka nitady dokangana nitady poetra ngamba ataoko fa comme disait le général de Gaulle en politique il n'y a jamais ni inimitié ni amitié permanente éternelle. Il n'y a que des intérêts permanents. Mbola misy ny intérêt mety ravina ihany io ndray andro any. Fihetseam-bahoaka hozy ianao tamin'ny 72 zaho attaché militaire fantatro tsara nanomboan'iny zavatra iny fa tsy hamoa fotamandro ny atongavako eto fantatro ny fiandohan'iny satria zany anisany nangatahana anongana ny président Tsirana na tsy nanaiky mazava aminareo ngamba tiako tenenina ka milaza ianao hoe marina rariny ve raha nidina eny an-dalambe ny vahoaka malagasy ko zay hoe manaiky lembenana marivo salosana ny vahoaka malagasy indraindray mora taritina any ankady tonga indray ndrarahany 91 za tsy nandefa grenade tany efa vita ny somi efa hoe Andriamatora Zanamasy plein pouvoir dia mbola misy anankiray milaza tao amin'ny télévision nareo milaza hoe andeha hiresaka amin'ny Tatsiraka natongavana hiresaka ve anao dia 100 000 personnes nentinao hiresaka amiko nefa le resaka efa vita roa andro talohan'io 2002 azafady tompoko efa nanaiky mihitsy Andriamatora Valomanana fa mbola tsy lany tamin'ny 2002 ka raha ohatra manaiky lembenana na manaiky vidina na ampitahorina ny vahoaka malagasy sy mpitsara malagasy anaiky ny fianianana azo manokan'izay za tsy tsara ny vahoaka malagasy fa mbola mila azy aho ary mety ilako io angamby izy na dia amin'ny conseil fotsiny azy hoy za hoe reny fidinana an-dalambe reny atao sorona ny vahoaka jereo tany Libye jereo tany Egypte tany Tunisie jereo tany Côte d'Ivoire 3000 morts vahoaka hiala amin'izany tsika mba enoy hiala nenina enoy mitolokevitra avy amin'ny Tatsiraka